Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Bio ho an'ny malagasy mety vaovao mahalinanao ihany ngambany izany teny izany satria izay tokoa no lohahevitra hoentina ao anatin'ity salon biolojika tanterahana eto Antananarivo ity. Fotoana izay ionan'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fambolena biolojika ary ahitana ny mpandraraha na eto atoerana izany na ny any ivelany, ireo tantsaha mivondrona ao anaty coopérative na mandeha manokatokana. Izay no fotoatin'ny fandarantsika an'ity anio ity izay anasako anao sady anjo izany hatramin'ny farany. Madagasikara anisan'ny firenena manana otrikaina matanjaka eo amin'ny lafin'ny fambolena, indrindra ny voly fanondrana toy ny jirofo, ny lavanilina, ny kafe sy ny maro hafa. Ankehitriny mirona amin'ny fanaovana ny fambolena biolojika ny mpamokatra malagasy. Ho an'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana manokana dia misy ny politika mazava entina mampiroborobo ity famokarana ara-biolojika ity. Efa nametraka ny atao hoe cadrage ny ministera na ny lalàna na ny paikady nasionaly ahafahan'ireo mpisehatra mivelatra tsara amin'ny famokarana biolojika. Eo ihany koa ny toanara teknika izay raha miasa amin'ireo mpamatsy vola sy mpanohana ara-teknika. Ho fanatsarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny Simabio dia nanomana fitsidihana voaomana niaraka tamin'ireo mpahandrara vahiny toy ny Tunisianina, ny Frantsay ary ny Kenianina nijery ireo orinasa malagasy sy ny famokarana ara-biolojika ataony tany amin'ny faritra Atsinanana sy Aloatra Mangoro. Nahalianareo mpandraraha vahiny tao amin'ireo faritra roa notsodiana ny fizotran'ny fomba famokarana sy ny fanodinana ataon'ny orinasa malagasy. Tanjona tao anatin'izao fitsidihana izao ny fikendrena fiaraha-miasa mahomby eo amin'ny fanapaharihana sy fivarotana an'ireo vokatra biolojika malagasy any ivelany. Ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary Ministera Pian'ny Famokarana Biolojika dia nametraka ny lalàna dia arany koa ny paikady nasionaly ny fampiroboroboana ny famokarana biolojika dia roa ny vina lehibe ny fampiroboroboana ny tsena anatiny ary ny fampiroboroboana ny fanondranana vokatra biolojika any ivelany. Misy ireo orinasa malagasy miara-miasa akaiky amin'ny vahiny toy ny MC Ingrédient, ny orinasa Jacaranda izay misehatra amin'ny fanodinana an'ireo vokatra toy ny jirofo, ny kanelina, ny lavanilina sy ny maro hafa. Fa etsy andaniny miroborobo tokoa ankehitriny ny foronan'ireo mpahandrara malagasy amin'ny fambolena sy ny fanodinana ny vokatra ara-biolojika. Anisany ny orinasa savonnerie tropicale izay reharehan'ny firenena malagasy nandritra ny taona maro
ny orinasa APL sy ny APLV, ny orinasa Scrimad ary ny Fael Flore ao Moramanga izay anisany notsidian'ireo mpandraharaha vahiny. Tsy izay itony Fael Flore moa zany dia faly mandray antony mpandraharaha avy any ivelany tony izay vidy ny vokatra zava-dehibe mihitsy ny hetsika ataony Cimabio, ahafahana hoe mampiroborobo ary ahafahana mahita tsena vaovao, ahafahana mamoaka itony vokatra izay hitantsika eto toerana. Izy io zany na episa na loamenaka no vokahana eto toerana eto, dia mazava ho azy manaraka ny fenitra biolojika. Ho fivelarana sy fanatsarana hatrany izany fampiroboroboana ny fambolena ara-biolojika izany indrindra dia nototosaina tao amin'ny Carlton Nosy Antananarivo ny 20 Jona 2024 ny salon biolojika andiany fahaefatra notoanan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny varitra, ny Cimabio, ny sehatra tsy miankina ary ireo mpiara-mombonatoka. Nanokatra izany ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Andriamato Ramindo Gaetan, izay nisorotena ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamato Ajarson François Sergio. Itsika natao hanomezan-danja ny vokatra biolojika sy natoraly vita malagasy, hanohanana ihany koa ny tantsaha sy ny orinasa madinika ary hanamorana ny fidiran'ny tokantrano amin'ny vokatra bio amin'ny vidiny mirary. Nisy ny lahadinika sy ny famelabelara-kevitra nifantoka tamin'ny rafitra arakajy mirindra. Fampiasam-bola amin'ny bio ary ny ezaka ataon'ireo faritra mpamokatra. Nandray anjara manokana ireo teknisianina, tompona andraikitra sy mpiara-mombonantoka amin'ny sehatra toy ny fambolena, fiompiana, fiarovana ny tontolo iainana, tanjona lehibe ny fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Nandritra nyty roa andro ity dia araka ny fantatsika misy an'ity salon biolojika ity andiny fahaefatra izay nikarakarainy Cimabio sy ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana. Azo atao hoe afa-po tanteraka ny Cimabio izay azo atao hoe solotena ny sehatra tsy miankina, fa hita mihitsy ny hoe fiara-miasa akaiky niaraka amin'ny ministera azava-dehibe ho anay izay zavatra izay tohana izay, ary azo atao hoe tena afa-po mihitsy izay nandritra n'izay roa andro izay, satria teo moa zany no nahitana ny fahavononan'ny fitondram-panjakana, satria ministera anankiefatra no tonga teto izay nanohana ny salon biolojika ity. Azo atao hoe ny thème tamin'ity édition fahaefatra ity le hoe ny bio ho an'ny malagasy, satria tena anisan'ny objectif any Cimabio dia ny tena hoe mampahafantatra ny tombontsoa sy ny tombontsoa ara-ekonomika sy ara-pahasalamana. Anisany nahaliana sokajin'olona maro ity hetsika salon biolojika ity. Antony tena nandehanako taty zany dia te hiala amin'le hoe resaka fampiasana vokatra simika, zava-dehibe ny resaka le hoe sakafo biolojika zany amin'ny resaka fahasalamana. Ny andrasako amin'ity zany azahoako ampitombo ny fahalalana izay ananako
dia raha ohatra ihany koa ka hoe azahoako torohevitra zany hoe mba ahafahako manaraka fampifanana ara-dalàna tsara mihitsy satria za manana tany antsy dia hoe betsaka ny ananako fa mba te hivoatra hoe hiverina amin'ny hoe fambolena ady gasy zany no tena marina na le fanaovana ady gasy amin'ny fambolena rehetra mihitsy zany na le hoe ody biby na ohatr'izay. CCPB c'est un organisme de contrôle et de certification international. Ny CCPB dia rafitra iray izay mpanara-maso sy mpanao fanamarinana na certification iraisam-pirenena misy any amin'ny firenena 10 manerana an'izao tontolo izao momba ny vokatra biolojika. Ny asany dia manao fanaraha-maso sy manao fanamarinana certification ary manao tombana ny kalitaon'ny vokatra indrindra ny vokatra biolojika malagasy izay ahondrana any ivelany. Et selon des exigences internationaux, selon des exigences des... Rehefa miresaka fanaraha-maso sy certification moa dia araka ny bokon'andraikitra iraisam-pirenena zany ary araka ny fitakiana iraisam-pirenena ihany koa indrindra eo amin'ny tsena. Noho izany raha anondrana ny vokatra malagasy eo amin'ny vondrona eropeanina dia tokony ifandrindra foana amin'ny fitsipika eropeanina izany ilay 27 sy 700. Ny vokatra malagasy tiana ahondrana ny Amerika ihany koa dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fitsipika napetraky ny Amerikanina momba ny fambolena biolojika. Arak'izany miroso ho amin'ny famokarana biolojika ho an'ny rehetra amin'ny vidiny mirary sy makany amin'ny tsena iraisam-pirenena i Madagasikara. Inona tompoko lasy tompoko vavy fa nalianantsika iny fandarana iny izay ahitantsika indray fomba fijery, fomba fiasa ary hevitra vaovao ao anatin'ity tontolon'ny famokarana fambolena biolojika ity. Isaorana ny namana izay nitantsoraka teo amin'ny fandrindrana ny lafiny ara-teknika ary isaorana ihany koa ianao izay nanjoy izany hatramin'ny fariny tany amin'ny toerana misy anao rehetra tany. Hatreo ihany koa ny fiarahantsika mametraka ny mandra-piona, mandra-pijery ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.